Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Ho ankehitriny mitsangana ry Jehovah-Andriamanitro ho amin'ny fitsaharanao, dia anao sy ny fiarany herinao, aoka ny mpisoronao hitafy famonjena Jehovah-Andriamanitro, ary aoka ny olonao masina hifaly amin'ny soa. Ry Jehovah-Andriamanitro, aza lavinao ny voaosotrao, tsarovo ny famondram-po nampanantenaina ny Davida mpanomponao. Amen. Iarivavaka isika ry havana ray malalo, miondrika manoloana ny fitiavanao zahay amin'izao maraina izao, ary manandratra anao any amin'ny avy indrindra ry Alpha sy Omega, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanatonana ianao ampasahina ampanetretena amin'izao fotoana izao, noho ny asa vitany mpamonjy teo amin'ny hazo fijaliana, no ahafahanay ankehitriny manantona anao, satria izay manantona anao tokoa tsy mba misy olavinao, koa dia misaotra anao zahay mbola afaka tanilanila eto anatrihanao, mamindrafo ka miantra Jesosy Esoa izay rehetra tsy namoleny tananao, ankehitriny izay maniry fatratranao, mitady anao, mangetaeta ny fahamarinanao, teninao milaza sambotra ny mangetaeta sinoana ny fahamarinako fa izy no vokisako. Ka dia mankasitraka Jesosy malala ny fanamasinao izay efa nanoratra izao teny izao anie, no ikasika ny tsirairay avy ihany koa hatakaranay indray ny sitraponao amin'ny ity anio ity. Misaotra Jesosy io, misandrata amin'ny avy indrindra mpamonjy dera laza ho anao rery any. Aleluia. Amen. Miarabantsika mianaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana, ary dia mbola mpitombona amintsika lalandava ny fahasoavana homba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray mialalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina. Tsy manao marikoriko ny fahoriany ory izy, i Jesosy no lazaina amin'izany, ka hosokafantsika ary ny baibolitsika ampaherezana antsika mialalan'izany teny izany, filazany tsara ny Jesosy Kristy Tompo nosoratany Matio 5:1-voalohany ka hatramin'ny 7. Ovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary indro nisy boka anankiray nanantona, dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny abokana ry havana dia isan'ny aretin-doza indrindra izany abokana izany, ary araka ny hitantsika ao amin'ny baiboly dia fatratra ny fikarakarana an'izay olona azony izany mba tsy fangaro amin'ny be sy ny maro. Ny fifaliana rehetra dia miara-mitsana amin'ny nofony, ny hatsaran-kareny, kikisany andro sy ny alina, mangidy izany abokana izany ry havana malala. Eto dia abokana amin'ny vatana no henontsika teo, fa amin'ny ara-panahy kosa dia betsaka ny abokana izay mety hahazo ny olombelona ry havana malala. Izany abokana izany no atao hoe abokana ara-panahy. Izany abokana ara-panahy izany dia mangidy izany, tena areti-dratsy izany, aretina mifindra izany, dia mampangiry firy izany, mahaloto izany, ary tena tsy mahavanon-kolona mihitsy izany abokana amin'ny ara-panahy izany. Raha omena anarana tokana izany dia tsy inona tsy akory fa ny fahotana. Ny fahotana. Ary dia izany fahotana izany nefa ataon'ny olona tsy dia mampaninona izany aretina izany, fa ohatrany hoe efa mahazatra nga. Misy ara-milaza fa hoe misy fahotana kely dia tsy mampaninona izany. Izany indrindra nefa no tena mahaloza azy. Be no mbola tsy mahazo am-po izany hoe haratsina izany fahotana izany ry havana. Ny fahaverezana mandrakizay izay vokany ry havana malala. Ary dia tsy hitady lavitra any amin'ny jentilisa, fa mantsika kristianina izany
dia ahitana an'izany koa satria raha mbola eto ambany masoandro dia tratra ny io rety mandoza io avokoa noho no ariny izay no ariny tanan'Andriamanitra. Ity no fahotana dia tsy mba vaovao zany fa izao inona ny atao hoe fahotana? Ny fahatsiarovana koa fa olona very, olona ratsy dia ratsy ao anatin'Andriamanitra. Ary dia firy amintsika ary no mahatsiaro izany, firy no matahotra sy mangofotra ry havana malala, firy no mahatsiaro ny tena no entina hampamatorana hanatona ny fitsaran'Andriamanitra ry havana. Fa raha izany tokoa no eritreretry ny zanak'olombelona dia zao ho hitantsika fa marary ny fanahintsika, ary dia hitentsika koa fa olona mahoatra sy ory ny tenantsika ka izao hiaiko volana fa olona meloka eo anatin'Andriamanitra. Raha izany koa dia isaky ny andrenesantsika ny tenan'Andriamanitra dia hitombo tokoa ny fahalalantsika ny tenantsika ry havana malala, ary dia ny fanahy masina hampiditra fahazavana miadana ao am-potsika ao ahafantarantsika marina hoe zany faharatsiana mandoza manantanana ny zanak'olombelona izany. Raha izany ary dia izao tsy etsangina ny fotsika raha tsy mitaraina tsika tahaka n'ilay boka teo manao hoe, araka ny tenitsika malagasy moa dia ny fahoriana moa no mahazaka maniraka hoe ny fitenenana. Dia izao ity lehilahy boka ity zany tokony efa nandre tsara izy ny amin' Jesosy, reny ny heriny sy ny fitiavana, ary na dia aretina mampamoy fo aza ny abokana dia zao dia efa nisy fanantenana tao ampondra lehilahy, fa tsy maintsy hainy Jesosy mihitsy ny manasitrana an'izany abokana izany. Tokony ho izy no hanantona an' Jesosy voalohany tahaka an'izao nataon'izao tokoa. Tsy nahazo nifangaro tamin'ny olona teo an-tanàna izy araka ny lalàna, nefa io tanàna io dia tokony ho fantany fa efa falean'i Jesosy matetika ihany zany tanàna izany. Ka dia inona natao? Nitazana mandrakariva teny lavidavitra eny izy, tsy mety sasatra izy mijinjo ny avian'i Jesosy. Ary indray mandeha ary dia izao tantara izao no nitranga indre nitaza ny vahoaka maro niakatra teny an-tanàna dia niemponiempona angamba ny fony raha mipetraka tamin'ilay toeran'ilay io boka io tamin'izany ary dia natao fa Jesosy mihitsy iny izay narainy vahoaka be iny. Inona tokoa? Tena izy tokoa ry havana, ilay manasitrana ny boka mihitsy. Dia mety nanao an'izao koa ngambany izy fisalasarana maha olombelona hoe nefa moa ve mety hanasitrana izy sa manao ahoana? Tsy andry nitsony ry havana ny ahatongavan'i Jesosy eny akaikiny eny, ary dia tsy indriny mihitsy ny fony, tsy hisy hahasitrana moa izy angamba afa-tsy ho Jesosy io ihany. Ry havana malala, tsy mba very foana ny fandrenesan'ity lehilahy mahatra sy ory ty an' Jesosy reny ny soa nataon'i Jesosy tamin'ny hafa, nefa tsy afa-po izy raha tsy mba nana manjara koa amin'izany famonjena hoetiny io lehilahy mahagaga io zany. Anio ary hoy ny fanontaniana ary aminao koa hoe impiry akory no efa nandrenesanao ny amin'i Jesosy? Impiry akory no efa nanaovana antsoavo ny fitiavany taminao? Raha ity lehilahy ity ny fahabokana dia mety ho fefy tokony hasakana azy sy hanantona na hiraharaha amin'i Jesosy, nefa izao ny hoarany izany fefy izany. Mety izao ngamba natao tao anatin'ny fony tao hoe mpamonjiko izy na hoinona dia tsy maintsy mahita azy ao androany, tsy maintsy mifampiraharaha aminy ao androany. Eny ry havana malalako, ao amin'ny tompo mpamonjitsika tokoa izy. Raha aminy dia tsy misy tokony handavana ianao zany mihitsy, azadino zay fa Jesosy izy ahoana ny teny? Tonga hitady sy hamonjy ny very. Nahoana ary n'olona miandro amin'ny fisalasalana izao sy ianao? Nahoana ary no tsy manararoatra ny fotoana izao andalovany izao? Mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy.
fanafody ray monja ny fanomana sitrana ny fanahyko sy ny fanahinao. Dia inona izany ry havana? Ny rasoan'i Jesosy mpamonjy. Averiko indray, ny rasoan'i Jesosy mpamonjy. Lalana iray monja ary no tsy maintsy aleha amin'izany. Dia tsy hita izany fa ny fibebahana. Jereo izay nataony tamin'ilay boka. Ilay boka tsy nisalasala akory. Fa nandohalika sy ka ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy, narosony teo anatrehan'ny habokany. Maninona koa ary? Raha mba miantoraka eo an-tongotry ny Jesosy koa isika amin'izao anio izao, ka haboratsika eo aminy koa ny mety toe-dratsitsika rehetra izao, ny areti-panahintsika rehetra izao, ry havana malala. Fantany fa tonga ny mpanafaka azy. Ka ny fandrenesany amin'izany nampiorina mafy tao anatin'ny foniny amin'ny herin'i Jesosy sy ny fitiavany, ry havana malala. Heno enge ilay fitarenan'ilay boky. Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Hafa lavitra noho ny fangatahan'ilay azon'ny demoni. Fa hoy izy hoe, raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa ity ilay boka dia nanao hoe raha mety ianao. Fantatro tsara ho ilay boka angambany fa mahay manadio ahy ianao. Fa izay angaviko aminao dia ny fehezanao aloha hanao izany hapo. Tompoko, mba meteza re, fa tsy manan-kanantenaina, fa tsy manan-kantenaina afa-tsy ianao any aho hoe. Zany ny dikan'izany. Salasalana voafony faniriana sy hetaheta-pamonjena mafy izany, ry havana malala. Ady fantatsika tsara ny tao anatin'ny fony satria natoky an'ilay nijoro teo amin'izy. Ry havana malala, ako ataontsika ho fitaratra hijerevantsika ny toetrantsika koa izany. Izany toetra ny finoana ananany tamin'ny fitarainany. Eto Jesosy araka ny fampanantenana. Fa raha misy ozy ny tenin'Andriamanitra roa na telo miangona amin'ny anarany dia eo afovoan'izy. Manatona azy andao hitaraina sy angataka aminy. Mangataka koa ny fanahy masina, ry havana, mba hampianatra antsika hitaraina, mba hampiboiboika ny fisento-pamonjena ho tafapaka any amin'ny fon'Andriamanitra. Fanamarinana fahatelo farany. Famonjena mpitiavana. Manan-karena amin'ny famondram-po izy, Jesosy io. Hita amin'izay nataony izany zavatra izany. Nisy obika nentiny nangataka dia nofenoin'i Jesosy. Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy, hoy ilay boka. Inao sisy Jesosy? Jesosy tsy nilaza hoe tsy mety aho na hoe aloha rapitso na afaka pitso, fa hoy Jesosy hoe mety aho madiova ianao. Teny feno fitiavana izany. Fitiavana mianjanja tsy misy foniny izany. Toy izany ny toetry ny foniny Jesosy tsika, ry havana malala. Nanahoana re ny hafalian'ilay boky? Raha hita ny tavan'i Jesosy miramirana mijery azy, nampibitaka ny foniny fandrenesany fitempotempo fitiavan'ny foniny Jesosy izay onena azy. Ry havana, naninditra ny tanany inge izy ka nanendry azy. Maloto ratsy mantsy ny boka amin'ny be sy ny maro. Fa ny tanam-pitiavan'i Jesosy kosa nanafosafo azy. Na dia ny havany sy ny sakazany aza mety nanao toy izao hoe tsy fantatro elahy, tsy fantatro ianao, fa Jesosy tsy nanao an'izany. Ary moa tsy tokony ho ny kalitao am-pova ity ilay boka hoe raha ny olona no mety mandao azafady, raha ny olona no mety mandao, Jesosy no tsy mandao. Jesosy anay. Ry havana malala ao amin'ny tompo,
mampientanentana ny fotokoany aho zany tenin' Jesosy zany anio hoe mety aho indrery havana, mety izy, tena mety izy ho aminao koa, ho amiko koa mbola mety izy. Vao maika fatratra koa mbola nampino hoe madiova ianao, feno tafitafy tery indrery fony izany indrindra no tadiaviny matsika azo ilay niriny ry havana malala ao amin'ny tompo. Nadio tamin'ny abokany miaraka tamin'izany izy hoy ny filazao tsara. Ry mpanota namako, mba manako ao atsofinao ve ilay tenin' Jesosy amin'ilay boka hoe mety aho, madiova ianao i Jesosy. Eny, mety izy ry havana, mety manadio atsika izy. Sakaizany mpanota nge ny anarany, sakaizany mpanota ny anarany. Ary dia aoka ho tsarotsika ry havana fa maimbo de maimbo ny fahotana, maimbo io ireto misy tarena endrikana fahotana izay mahamaimbo ny olona. Ao ohatra ny tsy fitiavana, ny hamamona, ny fijangajangana, ny halatra, ny langa, ny fitaka, ny lolom-po, ny vono-olona, ny fanamarina tena, ny fiebebona, ny fiheveran-tena ho zavatra, ny fanompotosampy, ny fialonana, ny fitiavam-bola, diso tafahoatra, ny hakamona, betsaka tsy tambozisaina, ary tsy aro voatonoko avokoa ireo karazana aretim-panahy izao rehetra izy. Ary anatin'ireny dia mety andosiran'ny olona mihitsy izao sianao, mety tsy anipazany rora, mety tapena ny orona, mety fanondrony molotra. Nefa afako amin'ity anio ty, amin'ity fotoana ity indrindra, raha toa efa mbe eo ambavahoana ny fahaverezana izao sianao, anio mbola mety Jesosy avako raha miazakazaka faingana hanararoatra ny fandalovana izao sianao. Anio mbola maninditra ny tanany te handray asianao Jesosy. Anio mbola miramirana aminao ny tavany. Anio mbola tiany sady azony atao tokoa ny hiteny amiko sy aminao hoe mety aho, madiova ianao. Anio mbola voniny siditra ao anatin'ny tranonao hoe hanokana ny fonao ho fonenany. Ry mpanota namako, natoinona ny toe-pahotanao sy ny tarehiny. Anio Jesosy raha iaino ny feo izao ianao. Aza manasarotra ny fonao. Tsy angano akory, na hevitra fotsiny ny fiadanam-po azo ny voavela eloka, ny fifaliana sy ny fiainana mandrakizay vokatry ny fanasitrana Jesosy ny mpanota, fa zavatra azo tsapahitanana sy andramana izany ry havana malala. Ary inona no mipadiky n'izany fanasitranana? Ary raha ny fifaliana sy ny fiadanam-po vokatry ny fiainana mandrakizay ao am-pon'ny mpanota voavonjy, dia tsy hay ny vavalazaina aminao. Mibosesika ny foko ka tsy omby ny fafenoan'ny vavako, fa izao no ataoko aminao. Ny tsy mbola nahita, ny tsy mbola nitsapa, ny tsy mbola nanandrana, aviza tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ilay mpianatra nanantona azy. Eny, andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay mialiko aminy. Nafatesany teo amin'ny azo fijaliana nge, no hanafahany aisianao hoe nitondra ny aretintsika izy tsisy aretina tsy sitrany na miara nofo na miara panahy afako. Anio Jesosy milaza amiko sy aminao hoe mety aho madiova ianao hoy ny lohateny ary hoe sy manao marikoriko ny fahoriny ory izy anazy rery ny voninahitra an'Andriamanitra rery ny voninahitra atsika amin'ity anio ty ny fanasitranana
sy ny fifaliana ary ny fiadanana mahery izy zary havako tianao Jesosy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Aleloia, amen. Vavaka sika ry havako, tsara ny fitondranao Andriamanitra. Saotranao nanomezanao an'ilay zanakao, nanolo-tena ho anay mpanota boka ratsy tsy hoendrika ny anaranao, kanefa nombony teo amin'ny azo fijaliana izany hoanina izay mibebaka, miala amin'ny fahotana tapa-kevitra anao sitraponao izao sisa izao. Moa tsy izany va ilay nataonao Jesosy tamin'ilay vehivavy janga? Raha vehivavy aiza ireo manameloka anao? Izao tsy mba manameloka anao koa fa amin'izao sisa izao aza manota itsona Andriamanitra. Lala ny fitiavanao aminay, lala ny famindramponao aminay. Ankehitriny Jesosy tondra ny fahotana izay, ny abokanay rehetra eo am-potry ny azo fijalianao mba homboanao eo amin'ny azo fijaliana izany Andriamanitra. Azahoanay fiainana vaovao miaraka aminao, fanasitranana feno miaraka aminao, ary andehananay tompo amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana, satria zany no tianao ho aminay zanakao manaradianao Andriamanitra. Da io ny tsirairay avy Jesosy malalako. Raha mitaraina aminao ihany tokantrano any amin'ny efitrano mangingina any, mangataka famonjam-po aminao ka milaza tahaka ny nataon'izao boka izao hoe raha mety anao dia mahay manadio any. Meteza tokoa ianao Jesosy, hanasitana sy hanafaka ary hanondray fanantenana ho anay, fa tsy fonatsy akory tokoa ny fanantenana eo aminao. Ka io ny tsirairay avy ary amakivaky indray ty tompom-polo androandroany ity, aoka ho tsapanay mandrakariva ny alehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao, ka hananay fatahorana, hananay tahotra tompo manoloana ny fahamasinanao, ka tsy andehananay intsony nanaovanay ota saisay Andriamanitra amin'izao sisa izao, fa kosa zay tompo hanetry tena ary atsapa ny tenanay mandrakariva fa bitika manoloana ny vononay trompo Andriamanitra. Eny Jesosy ka iny tsirairay avy raha mibebaka eo anaty anao dia avy lalao tokoa ny elony, ka tanterana tokoa ilay teninao hoe mamela ny elokao aho. Ray soary ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanafaka ho antsika tsirairay avy. Hitaianao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hamindra fo aminao amin'ny teny io ty, hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana amin'izao sisa izao. Anaka hoy ny tompo aminao izay sakaizany, atolory ahy ny fonao, atotra ianao kosa mpamonjy malala, ry ilay mpanasitrana, ry ilay mpanafaka, nitondra famonjena ao amin'izao tontolo izao. Anao ny sotra, anao ny mihaja, anao ny dera, anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ary mbola ho anao mandrako izay. Fa ho anay kosa tompo ny fanasitranana ary ny fanarahana anao hatramin'ny farany. Aleluia, amen.